Fitakina ireo nosy manodidina ho tafaverina mialohan'ny 20 Jona izao tokoa ve? Jean-Louis Rakotondrambo ny vaksiny ihany ny vahaolana hiadina amin'ny Covid-19. Olan'ny université eto Madagasikara maninona ny valiana ny fitakina rehefa misy mitokony. Akafaliana sy ampitiavana indray tompoko lasy sy tompoko vavy ny tsodiako ny tokantranonao amin'ity arivariva ny alatsinainy 20 ny volana Jona 2024 ity. Tonga soa indray anao tao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS akamarasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny fampianarana ambony avy hatrany ary sy ny hoentsika amin'ny santatra ny fiarahana amin'ity arivariva ity. Nanao fanambarana ny fikambanam-pianatra eny Ankatso tamin'ity androany ity. Manameloka ny fitifirana nataon'ny mpitandro filaminana tany Toliara ireto fikambanan'ny mpianatra ireto. Mangataka ihany koa ny amahana ny olana ny vatsim-pianarana araka ny fiam-potoana efa voafatra ireto mpianatra ireto. Tena toerana nanao ny fanidadiana Ravirazafy Mahenina sy Mateo Prince. Tony ampiasaina ity fitram-pianatra ve ireo mpitandro filaminana fantaniana tadiavin'ireo mpianatra valiny tony tany Tomasina sy tany Toliara nisatra ny fitifirana mpianatra ka ny iraina mony ainy ankoatra ireo naratra. Manameloka tanteraka ny tifitra basy amin'ny bala tena izy izay nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ny mpianatra ambaratonga ambony izay mitaky ny zony noho ny fahasahiranana misy amin'ny mpianatra amin'izao fotoana izao ary miantso ny fitondram-panjakana mba hampiatra ny sazy farany izay henjana amin'ny tandro filaminana tokony antoka amin'izany fa tsy hamono mpianatra ny anakaraman'ny vahoaka azy ireo. Tony hitatra amin'izay mivalavy ny fitakiana fikambanana na koa ny mpianatra raha toka misy ny fitokonana nataon'izy ireo. Inina tsy avoaka ve noho izany ny volan'ny mpianatra asany amin'ny fitantanana izany no misy tsy mety azo verina ihany koa ve fa ataon'ny fanjakana kilalao eny anivony anjerimanontolo. Raha tsy ahivina nandatsahana aina tany université Barika Toliara mivaly olana. Misy raha latsaka, misy mpianatra maratra miafara amina toko fanapotehana zavatra tany université Toliara mivaly olana. Izay foana ve zany ny pratika atao amin'ny tontolon'ny ambaratonga ambony eto Madagasikara hoe endrasana tonga amina zavatra ohatran'izany voavahana le olana. Aika le izy zany zavatra azo vahana ihany fa endrasana misy dégâts vahana le olana. Ka izay zavatra zay zany tsy ekenay izay zavatra zay. Ny olana borsa tsy voandroany, tsy voamaly, tsy voafakomaly, fa efa fantatra foana. Lazana izay fa hoe vita rehefa vita ny digitalisation, zay ny tenenin'ny tompony andraikitra taminay, tokony ilamina amin'izay resaka vatsim-pianarana izy satria fantatra amin'izay ny mpianatra tena izy hoe mendrika isitraka le vatsim-pianarana. Taoko angamba nefa volana maromaro navitan'le digitalisation nanantena izahay fa tokony voaloha ara-potoana amin'izay le izy. Ny zavatra misy anefany misy fahatarana foana le izy. Maro ane ny mpianatra tena hoe miankina amin'ny vatsim-pianarana misy ny mampandeha ny fianarana. Matoa zay mandeha amin'ny université mpanjakana fa tsy mandeha amin'ny université privé fahasahiranana zay. Ary matoa ny mpianatra mitaky ny zavatra dia noho izay fahasahiranana zay. Dia nefany miafara amina hoe fitifirana. Izay ve ny atao hoe famahana olana mitaky ny zony ve mpianatra dia basy no arefitra. Zay zavatra zay kosa aloha tsy ekenay ary zay le teneninay tagnatin'ny fanambarana tena fandeha maintsaina amin'ny endriny rehetra zany tonga dia tsy ekenay mihitsy zany satria mpianatra mitovy aminay reo malagasy toanay ary zareo ray aman-dreny zay zanaka. Nilaza ny fikambanan'ireo mpianatra manerana ny nosy fa mila mipetraka amin'ny toerana mahalehibe azy ireo tompony andraikitra isa-tsokajina eny amin'ny anjerimanontolo. Abetsaka ireo lesika tokony harenina manomboka amin'ny fampianarana amin'ny fototra-avitrasa hatrany amin'ny olona ny tranon'ny mpianatra. Eo amin'izay vaovao izay hatrany manameloka tanteraka ny fihetsika feno abibina nahafatesana olona sy naharavana tranona mpianatra tany amin'ny universitény Manday Toliara ny CSS na ny syndicat-ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ao amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa sampana Antananarivo raha ny fanambarana navoaka ny farany herinandro lasa teo. Tsy azo ekena ny fihetsika toy ireny miendrika famonoana asina ny fampianarana ambaratonga ambony hoy hatrany ny fanambarana.
fanarahana. Manao antso ny tompon'andraikitra Isatsokajony araka izany izy ireo anokatra fanidadiana ary andray fepetra entitra ho an'ireo nanao izany fihetsika feno abibiana izany, fa indrindra amafaran'izay aingana ny olana isian'ny fitoniana eto amin'ny firenena. Ny vaovao ny toekarena kosa indray, maro ireo sakana tsy mbola atokisan'ny mpampiasa vola vahiny ho avy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Betsaka ny ayay mbola mipetraka ka tsy afana miantoka ihany koa ny famatsim-bolan'izy ireny miankina amin'ny mpitondra fanjakana moa no tena famahana ny olana voalohany. Nanao ny fanidadiana Ravirazafimahenina teo amin'ny sary Sindrantsary ny Mateo Prince. Nanomboka ny taona 2024, orinasa malagasy vahiny maro no nikatona teto Madagasikara. Orinasa malagasy namelona malagasy an'arivo ny orinasa Tiko, saingy noho ny fanonganam-panjakana nisy dia maro mivery asa. Teo dia nanomboka ny totongana ny toe-karem-pirenena noho ny fahamaroan'ny asa tsy manara-dalàna, nimitrany koa ny famokaran'ny orinasa. Ankoatra ny aton'ny politika, maro ireo mety mbola sakana tsy asahin'ny mpampiasa vola vahiny ho avy eto amintsika. Dia fepetra maro zany mbola hita hoe misy tsy tomombana. Raha tsy resaka sika afa-tsy ny lalàna ny femomba fandarana eto amin'ny fanjakana. Hitantsika moa zany zao fa maro ny orinasa mikatona, re zany taratra ratsy hoe no anivelany endrika ratsy. Satria reny arozy orinasa samjareo akatony vao maika ny atsika. Zany koa zany tsy maintsy jereny zany. Tsy andaniny lalàna mifehan'le orinasa fampiasam-bola eto toerana mihitsy, misy ve izay lalàna zay. Zay koa tia ho fantatra mba tena hazava tsara. Ary ny fahatelo dia hoe manahoana ny filaminana ara-politika amin'ireo tany io. Lamina ve ny ara-politika, misy tokoa ve ny fahalalàna sy ny demokrasia, moa ve afaka matoky ny fitsarana antsika raha toka misy ny olana sa fitsarana toy inona no ekeny amin'ny tany anankiray io. Zay rehetra zany fepena tsy maintsy ekena daholo. Ary tena misy koa ny tadaviny dia hoe mitondra koa izy olona avy any aminy, teknisianina avy any aminy, zay matetika tsy dia hananan'ilay tany andehanany koa. Ekena koa hoe zay zavatra zay sa tereny izy tsy maintsy andray ny teratany amin'ilay tany zay vao afaka mampiasa ny vola izy. Manana anjara toerana lehibe ao anatin'ireo singa mety ahasarika mpamatsy vola ihany koa ny angovo. Sehatra iray afaka ampiasana vola ohatra, fa zavatra iray ihany koa afaka hitondra amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ary afaka ampiroboroborinasa iray manodina vokatra. Tokony hatrany amin'ny fanaparitahana ny herinaratra ny ambanivohitra, electrification rurale, dia efa tokony paritaka izy ihany. Dia miakatra hatrany hatrany zany satria arakaraka ny malafo ny herinaratra, malafo koa ny masokarena voan'ilay zavatra ahodinao eo. Raha tsy tentsika fa tsy ny hoe ny herinaratra eto amintsika ne tsy dia natao loatra hoe ho an'ny malagasy, fa natao kosa amelomana an'ireo mpanelalelany. Fantatsika ny tiako tenena amin'izany zay mampiasa an'ireo groupe isan-karazany ireo. Nefa tsika manana renirano maro tsika, tokony afaka tsara reny ahodina lasa herinaratra. Ka izay zavatra zany tokony any koa zany dia tokony manao fampiasam-bola any mba hampitomboana zany ny herin'ny jiro eto firenentsika, mba hafahana zany paritaka ireo mpandraharaha ireo. Azika anareo fa n'izy ireny anaovana fandrarahany matetika dia any ambanivohitra any matsy ny tena misy ny akora fototra any. Izy zany eo atoerana io any zany no tia hanangana le orinasa, tia izy no tia hanodina le vokatra azony eo. Fa tsy te hiakatra koa izy ao amin'ny tanan-dehibe, saingy tsy fisian'le herinaratra dia miakatra tanan-dehibe izy. Lavitry ny afonkitaira ny fampandrosoana ny famoronana ny indostria sy ny sehatry ny fizahan-tany no andrasan'ny fanjakana fampitondra fiovam-piainana eto Madagasikara hoy ireo mpaitoekarena. Raha tsy laza fotsiny fa ireo sehatra roa ireo no tena manana toerana lehibe ao anatin'ny PEM ny fitondrana. Drafitra izay tsy hita hatreto na nahazo famatsim-bolana tsia. Etsy andaniny anefa ao an-damosy ny fitondrana ny Covid-19 izay mety ho taketra terak'izany. Ny ankamaroan'ireo orinasa eto an-toerana izy sasatra ny miarina noho ny tsy fisian'ny tosika avy amin'ny fanjakana korona kely aza.
fa ny fampitona nanao diabe ny azo anatanymena ireo vehivavy olo-pirenena tsotra mandray ndraikitra ny farany herinandro lasa teo etsika firaisankina fa indrindra anairana ny mpitondra fanjakana malagasy malona ny fahasarotan'ny fiainana ankehitriny moa no antony ity etsika tamin'ny sabotsy lasa teo ity iando miaratiana sy toky ramarla efa miatra manaina mihitsy ny fahoriana menjady amin'ny isan'ny-tokantrano amin'izao fotoan'izao na ny anykoanina aza mila tsy ho hita no ny fasahirana lalàlina iainan'ny vahoaka ny asa tsy misy ny vidim-piainana tsy mitsahamiakatra isan'andro hoy nambarany ireto renim-pianakaviana ireto mangony fotsiny ny fitantainana manoloana ny afitsoky ny tsy fandrimpahalemana tsy hita nefa izay mba tena fandraisana andraikitry ny mpitondra manoloanjany ka anaovan'izy ireo antso avo amin'ny fitondram-panjakana na ny arotsaka isan'andro san'andro raha tsisy fa dia ohatr'izay foana ny papikaramanay manasa lamba sy matsaka efa tsisy tsony satria ny olona efa tsisy manana vola tsony vonjeo zahay nareo amin'ny fitondran'ireo izay tsy miteny ratsy ny foto-dravitra asataonareo fa mba jereo aloha ny fiainany vahoaka madinika tena efa zarana mihinan-kanina 7 andro intelo isan-kerinandro ngamba mihinan-kanina izay vahoaka fa tsy fotsiny hoe raha mangataka aminareo zay ty reto le vahoaka na zaza na vehivavy na rehetrarehetra mba tsy ireo daholo le olona fa zay atao loatra hoe milama ny fiainan'ireo vahoaka ireo tsy milama ny fiainanay to fa mba jereo mba te hisondrotra ohatra ny olona rehetrarehetra zay nefa ina raha nataonay tsisy le fiainana mafy ny onjam-piainana hoentinay vehivavy tena hoe efa tatakity sisa fa tokony mba eketra mpitondra resaka PPN efa tena tsy zakanay intsony mampitarainanay zay ny asa tena tsy mandeha ny asanay tena mijaly izahay tena mijaly zany nay mijaly tokony hojerena mpitondra akaiky mihitsiny ny resaka fitanterana ny resaka PPN DDB ny zavatra tsy mandeha tao firenena ny farany herinandro teo nisy ny diabe nataon'ireo vehivavy olo-pirenena tsotra mandray indraikitra ny aingateny rasalama ny pakatry ny an-tanymena na ny ahoan'izy ireo ny firaisan-kina manoloana ny fahasarotany fiainana ankehitriny nampiavaka ity hetsika ity ihany koa no fanaovan'izy ireo akanjo miloko mena maitso fotsy ho mariky ny fitiavan-tanindrazana ny vaovao ny kolotsaina kosa indray izay tafiditra ao anatin'ireo kolotsaina malagasy miavaka ny seho antsary sy ny fanehoana manokana ireo mpanakanto malagasy ireo raha ny faneho-kevitry ny olona sendra ny mpanao gazetinay tonga antsidika ireny karazana fampiratiana ireny dia mila volena an-tsekoly mihitsy ny kolotsaina malagasy araora ny fanadadiana natao ny namana mpanao gazety nambitso velositraka teo amin'ny sary sy rindra-tsary ny manora andre malala Ouvert tanteraka ny kelikely mantsy ny kolotsaina malagasy noho ny fidiran'ny kolotsaina vahiny eto amintsika na dia izany aza ahafahana mivoizana trano ny fampiratiana tsary entina hisintonana ny sain'ny malagasy indrindra fa ny tanora tsy hoe le tanora zany betsaka ny lina fa betsaka koa manaraka n'le avy any ivelany fa le zavatra hita zany dia ohatrany hoe miandanja le fanehoana le kolotsaina dia lasa tsy dia raharahin'ny tanora le izy indrindraindrindra nefa tokony mena lanja foana ilay izy amin'ny kolotsaina malagasy fototra anazy azo lazaina hoe eny amin'ny sehatry ny fampianarana ihany no ahafahana mampita an'izay zavatra izay izany hoe mafisina kokoa zany mety hoe mametraka karazana tetikasa ohatra ahafahana manosika ny tanora nataontsika hoe ankizy madinika aza manana talenta entina manangana an'ilay kolotsaina any an-tsekoly dia efa tokony voavolavola amin'ny fitiavana ny maha-malagasy ny ankizy tsy ny seho an-tsary ihany fa nanira malagasy izay maneho kanto ihany koa ny anivon'ny faritra any amin'ny faritra dia tena mbola manjaka le kolotsaina any amin'ny sisisiny rehetra any mbola manaja sy manome lanja an'le izy fa eto ampovoantany le izy nefa somary takina satria efa laroin'ny kolotsaina vahiny dia tratran'le inculturation sy le transculturation le caste tsika rehetra tanora enina tsy ny tanora raha fa ny olo-pirenena rehetra entanina naja ny mahisy azy ny tena fa matafita io zany isan'ireo mpanakanto mbola mitana izany maha-malagasy zany hatr'izay ka hatran'izao dia nitarika mahaleo izay nomena lanja manokana nandritra ity fampiratiana ity ary koa nampifandray ny taranaka mifandimby zavatra mahafinaritra na fotsiny dia miapitrahivina indray ny lasa teo aloha foazina indray zany satria somary ohatrany nangingina izy teo aloha ka zara raha fa nisy an'izay dia
akafizina foana zany dia ny kolotsaintsika malagasy zany indrindra fa tony tarika les tony zany tokony mba horerehan'ny tanora sy ny akizy angambany amin'izao fotoana mba hiatrika zany fa tsy ny avy any ivelany foana no mibahana zany. Raha te hovankarena ny firenena dia ilaina ny manao zava-dehibe ny fampiorenam-paka ny maha-malagasy. Ireo firenena matanjaka afaka mametraka sy mahafantatra ny kolotsaina amin'ny toerana mamendrika azy na dia ny teo aza ny fanatotoloana. Ny vaovao tapatapany kosa indray misy ireo fikambanana mitonina ho mpiara-miasa akaiky amin'ny masovo amerikanina amin'ny fampianarana teny anglisy amin'izao fotoana izao. Milaza ihany koa izy ireo fa manana ary afaka manome mari-pahaizana atotry ny ambasady amerikanina. Nampitandrina ary nampafantatra ny be sy ny maro ity masovo iray ity fa endrika fisolokiana izany ary tsy mitombina velively. Na dia miasa ho amin'ny fampiroboroboana ny teny anglisy sy manao olaram-pahamiana ny fampianarana izany aza izy ireo. Nampafantariny ihany koa fa tsy misy fiara-miasa amina ivitoerana mampianatra teny anglisy sandaina vola. Mampirisika hatrany ireo liana amin'ny fianarana teny anglisy araka izany ity masovo ity fa misy pejy sy tranokala ahafahana iserasirana. Ahitana ihany koa ireo lesona sy fampianarana afaka anampy ny rehetra. Vaovao ny mety ho toetry ny andro kosa indray no mariana androany faraka amin'ny 20 ny volana Jona ny andro natokana fikambanam-be maneran-tany momba ny toetry ny andro nisongadina tamin'izany ny ady manoloana ny fiafanan'ny tany. Raha ny zava-misy dia tsy mitsahatra ny hamafana ny tany nanomboka ny taona 527 ny ana herivake hatrany izany nanomboka ny taona 2000 ka hatramin'ny 2012. Mbola amafisina araka izany ny fampandraisana anjara ny rehetra isoroana ny sy ampiatoana izany amin'ny alalan'ny fampianana ny tany etona mangeza hafanana na ny gaza à effet de serre. Ampitsahatra faran'izay aingana ny fandorona tanety indrindra ny fampiasana fitaovana mamoaka entona mangeza hafanana toy ny gaz carbonika. Manana andraikitra goavana amin'izany ny olom-pirenena rehetra amin'ny alalan'ny fikajiana ny tontolo iainana, ny fambolekazo ary ny fampiasana angovo maitso avy amin'ny masoandro na ny herin'ny rivotra. Ny vaovao fanatanjahantena kosa indray ny batany amboara tamin'ny fifananana teo amin'ny taranja tenisy tany Portugal itesa Andrianjavitrimo mpilalao tenisy frantsay teratany malagasy. Omaly alahady no nanaovana ny lalao famaranana izay ny fandrianana tamin'ilay teratany frantsay antsoina hoe Jessica Ponche tamin'ny 7-3, 9-7 ary ny 9 eo amin'ny larana fa 950 no misy ny tesa eo amin'ny WTA na ny fikambana ny vehivavy mpilalao tenisy. Ity no fandresena fahadimy azony atao anatin'ity sehatra iray ity ary fandresena voalohany nanomboka ny taona 2012. Vola mitentina 5,4 dolara no azony tao anatin'ity fifananana atao Portugal ity. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray tsy ahitana trangana Ebola andian'ny faharoa intsony ao Guinée amin'izao fotoana izao. Raha ny fanambarana nataon'ireo tompon'andraikitra ao an-toerana sy ny OMS ny farany herinandro lasa teo. Na izany na tsy izany mila maitro sy mitandrina hatrany rehetra tsy iverena ny tranga izay efa nahafatesana olona maro tany an-toerana. Mamidina amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Iando Miaratiana eo amin'ny rindra tsara ny toky raha marolay. Tapitra ny ayay ny roapona ao Guinée amin'izao fotoan'izao. Fantatra mantsy araka ny fanambarana nataon'ny firenena guinéanina sy ny OMS fa resy ary voafehy tsy miparitaka ao amin'ny Guinée intsony ny arety mandringana Ebola andian'ny faharoa izay nahafatesana olona maro tao an-toerana. Raha tsy ahivina ny taona 1770 no nahitana voalohany izany arety mandringan'izany. Teo anelanelany fiafaran'ny taona 13 sy ny 14 tafakatra arivo sy iray alina ireo namony ainy. Ny 504 tamin'ireo tao Guinée avokoa. Raha niparitaka tany amin'ny faritra manodidina toa ny Liberia, Sierra Leone ihany koa izany.
ny fiandohan'ny taona 2024 fotoanjana hitana farany tranga tany Guinée manodidina ny 40 ireo tranga voamarina misy 7 ireo tranga mampiayay 12 ireo sitrana soamantsara 12 kosa ireo maty vokatra izany raha nitatitra navoaka ny OMS tany an-toerana ny farany herinandro teo taorian'ny fanarana sy fampiarana ireo lalàna iraisam-pireneny tsy nahitana tranga intsony tao an-toerana tao anatiny 27 andro sampandrara maro no niaran'ny salahy nikaroka sy niady tamin'ny tivalana retina ity izay notohanina ny OMS na izany na tsy izany nanamafy ny tompona ndraikitra fa mila mialoatra ny rehetra manoloana ny mety iverenan'ny valana retina indray eo ihany koa ny Covid-19 izay tena mbola miparitaka raha nitatitra farany voakany izy mateo mahatratra 434 ny trangana Covid tao an-toerana nisy olona 70 maty vokatra izany. Ny vaovao ny politika kosa indray ny fahinana amby 20 ny volana Jona ho avy izao no nampanantenaina Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina fa iverina amin'ny voaka malagasy ny nosy manodidina na ny Îles Éparses izany ankehitriny nefa dia lasa valan-javaboary voaro fa 70 amzato ho an'ny la Frantsa ny nosambatra na ilay antsoina hoe Île Glorieuse isan'ny ao anatin'ny Îles Éparses io androany dia antoko politika maromaro no tonga teny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny nanatitra tolo-kevitra mba hiadiana ireo nosy malagasy ireo. Germain Menjanary tahirinena Ranarnirina. Tamin'ny folora sasany no tonga teny amin'ny birao ny ministera ny raharaham-bahiny ny mpitarika ny antoko politika maromaro eto amintsika. Tsy tafiditra birao akory anefa izy ireo fa nampiandrasana teto ambaravarana. Naharitra 12 minitra teo ny fiandrasana teto ivelany izay vao nisy tompona andraikitry ny ministera nidina ary dia teto ivelany ihany no ny fampiresaka ny rotonta. Raha amin'Andriamatoa ministra dia misy procédure mila mandalo procédure raha le resaka tsy amin'ny tonga misy anay angamba ny afaka hitondra le valiteny indrasanareo. Raha tsona zany dia malahelo zay amin'ilay hoe tsy natrano ary ve tsy mba ahafahanareo mampiditra mbo hiresaka milamina tsy ananganado afa ndao hiresadresaka. Efatra amin'ny herinandro no efa nandefa taratasy fampafantarana teo anivony ity ministera ity ireto antoko politika ireto saingy androany dia mbola nanamafy ny tompona andraikitra eo anivony ministera fa manao fangatahana manokana izay vao afaka ifampiresaka. Ny voalohany tsy nafapo anay dia tsy famalina aloha le fangatahanay fionana na hoeny na ho tsy efa naterinay fa herinandro lasa nisy an'izay fangatahana fionana zay tamin'ny Andriamatoa ministra moa dia farafaratsiny ve dia tsy mba misy na dia sekretera jeneraly na talian'ny kabinetra amin'ny ministera fa tonga dia eto tokotany eto fotsiny dia vita ny resaka ratsona zany dia tsy afapo zahay. Faharoa ny tsy mahafapo anay ihany koa dia tena hoe tsisy ninona nambara mihitsy izy ireo ary efa fantatra zareo ny antony nahatongavanay taty satria le taratasy fangatahana feo nefa nisy an'ilay resaka efa voasoratra tany dia tsy manakambary izy ireo anatin'izao ka dia iarahantsika mahita eto zany hoe iza no sakana ho an'ny fitakiana nosy malagasy manodidina ary iza ny tena heverina fahavalom-pirenena eto amin'ny tany sy ny firenena. No mafisy ny reto antoko politika ireto atrano moa fa ady ombona ny vahoaka malagasy rehetra ny fitakiana irenosy ireo ary any vahoaka malagasy izany ka tsy tokony ofiny ny mpitondra samirery. Fenkevitra izay isany efa voavolavola raha teo no omena ny ministera ka tsy tokony salasalana ny ombonana amin'ny ady ho famerenana ireo Îles Éparses ho hiatrany ny fanazavana. Fa vaovao momba ny ady amin'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara kosa indray dia nitondra ny heviny amin'ny mpampianatra mpiaraka azy androany ny filohan'ny antoko politika teza no amafisiny fa tokony isy ny fepetra ho raisy ny mpitondra fanjakana malagasy amin'ny tokony anaovan'ny malagasy rehetra ny vaksiny. Mbola Germain Menjanary sy tahirinena Ranarnirina atrany no mitatitra amintsika izay vaovao izay. 700 sy 9.7 alina sy rahetsy ny fatrana Covishield nampiasaina nandritra ny fanaovam-baksiny andiany voalohany iny raha nitatsitra vonjomaika avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Androany dia nanamafy ny mpampianatra mpikaroka iray eny anivony anjerimanontolo-panjakana fa tsy misy afa-tsy ny fanaovam-baksiny ihany no ahafahana miady amin'ny aretina Covid-19. Miantso ny rehetra manaova vaksiny ary tokony raha miteza manokana dia tokony obligatoire le vaksiny
ary ireo ankiara reo vulnérable aloha tsy maintsy ary tokony obligatoire manao an'izay a fanjaran'ny dokotera fotsiny mijery ny kahany tsirairay amin'ireny olona ireny satria mamindry mifindra man'olona io fa tsy hoe aretina voakena na salamizanitra hoe za tsy te hotsaboana am'izao zay safidinao zay tsy mamindra man'olona le aretina voakenanao fa raha aretina mifindra man'olona no atao safidy ohatran'io dia verina efa famontena ary amin'izao fotoana izao na ny rosianina izy zao efa manomboka manao vaccine obligatoire ny ao Moscou. Lo mafisin'ity mpampianatra mpikaroka ity atrandry fa noho ny olana eo amin'ny arabarotra no mahatonga ny Eropa tsy nakatoa ny vaksiny izay nampiasaina tito amintsika io. Ity firenena ity mantsy no isana nafatra izany voalohany saingy tsy nahazo izany. Ny Europeanina efa nanao commande tamin'izy io fa saingy tara le livraison dia efa niakatra tribunal eny izy io dia io namboariny taty amin'ny indiana le izy même principe actif ao anatiny fa saingy fotsiny misy zavatra kely namboarina dia novana koa le anarany dia normal be raha ohatra ny any Eropa mbola mivalide an'io aloha ka mbola tsy nataony validation izy dia zay nitenenany hoe tsy mety aminao satria mbola tsy valide tany aminay. Ny vaccine russianina zao mbola tsy mivalide ny Europeanina ane procédure normale zany mbola tsy mivalide ny États-Unis ane misy Drug and Food Administration nany mbola mivalide ndreny mbola ela le processus dia raha nitena zay ny frantsay hoe mbola tsy voava homologué any aminay izy io tsokony tsy ho taitra amin'izany ianao. Tsika koa azo ataony ny vaccine vita any France na sahala amin'izany tenentsika mbola tsy nomologuénay teto satria mbola tsy fantatra fa mahakasika ny fiziriziriny mpitondra fanjakana malagasy amin'ny fampiasana ny Covid Organics na ny CVO dia mitaky ny fivorian'ireo manampahaizana momba ny siantifika ny mpampianatra mpikaroka iray eny anivon'ny Université Mpanjakana iray tamin'ity androany ity. Nambara fa tsy tokony ho vita mora ny atsirambina nataony mpitondra fanjakana malagasy amin'ny filalaovana Mbahoaka. Mbola Germain Menjanary sy Tahirina Ranarina. Mbola fanontaniana mipetraka ho an'ny vahoaka malagasy hatramin'izao ny fomba nanamboarana ny CVO. Tsy mbola misy tokoa manko manampahaizana area siantifika na nazava ny ambaratonga tamin'ny fanamboarana izany ampahibe maso tamin'ny vahoaka malagasy. Ny fanaovana valorisation na plante médicinale zany any amin'ny 5 taona zany zay vao azo antoka. Voalohany aloha verifienao le vertueny a modèle expérimental isan-karazany. Voapirofo zay dia miditra amin'izay ianao amin'ny atao hoe screening phytochimique bioguidé. Zany hoe ao anatin'io extrait na plante médicinale io misy molécule BDB. Izy amin'ireo no efficace dia ilaina isolena tsirairay ireo dia testena biologiquement en modèle expérimental. Zay vao hita hoe ty le molécule efficace indrindra. Vita zay screening phytochimique bioguidé zay anao vao miditra amin'ny pharmacologie fine amin'ilay izy, zay anao vao miditra amin'ny toxicologie fine amin'ilay izy, dia eo amin'izay no hita hoe azo ampiasainy ity na tsy azo ampiasainy ity. Dia eo anao vao mamorona amin'izay hoe manao synthèse artificielle na manao an'izao. Ary be dia be zany fanafody efa misy sur le marché efa midy amin'ny tsena. Resapiny mbola misy ny atao hoe pharmacovigilance araha maso izy 5 taona 9 taona teoriana mbola ahitana zavatra tsy manjary amin'ny zavatra sasasasany any izy amin'ny organe sasasasany. Zany anie reny fanafody reny fa tsy eo anatin'ny ray volana ianao dia milaza fa ianao nanasitrana an'izao to reny tena démagogie ary foatana mahafaty manimba tanteraka ny image de marque ny Madagasikara ary manala baraka ny manampahaizana eto amin'ny fireneny reny tena mauvaise gouvernance reny. Raha ny tokony ho izy tokony miala ny olona teniteny foana ohatran'ireny tena tokony miala satria ilay inona izy to image de marque n'ilay firenena mihitsy potika amin'ireny zavatra ireny. Ka zay processus de valorisation zay any amin'ny 12 taona any ianao vao mahavita an'izay fa tsy eo anatin'ny ray volana. Ny taky ny tokony amorina ireo manampahaizana manokana momba io tambavy io moa ity manampahaizana manokana momba ny fikarohana ity satria
Ainy vahoaka malagasy no voakasiky ny fihinanana izany ka tsy tokony ho atao an-tsirambina mihitsy. Fantaniana mipetraka ihany koa aiza ho aiza ny orinasa fary malagasy manodina CVO sy CVO plus afiry, aiza ho aiza ny famokarana. Hatreto dia tsy mbola nahenona tatitra ny mahakasika ny revue scientifique. Marihina hatrany fa volam-panjakana no manodina ity orinasa ity, saingy tsy misy hatramin'izao ny mangarahara. Fa isan'ny mitana ny sainy maro ny fanovana samihafa ataon'ny mpitondra fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao. Ohatra akaiky amin'izany ny rocade est sy ny rocade nord-est. Miamitombo hatrany ny fanovana ireo anarana tetika sa efa mipetraka sy efa mijoro ireo. Sehosehoana no ataony ity mpitondra fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao ity, hoy ny fanehoan-kevitry ny solombavamboaka Madagasikara iray. Niresaka tamin'ny nambitso verisitraka sy Manorandre Malala tamin'ity androany ity. Tamin'ny taona 2024 nandritra ny fitondrana ara-valomanana no namolavolana ny rocade est sy nord-est miainga eo Andranombe-Vava ary mihazo an'Ambohimanga kely. Raha azoina dia tamin'ny fitondrana Rajaonary Mampianina no nanantanteraka ary namarana ny fitondrana Rajoelina. Saingy noho ny fitohizan-draram-pirenena dia ny fitondrana ankehitriny no afaka mitokana azy, fisehosehoana nefa nosetriny hoy ny fananjavana. Ny fomba n'ity fitondram-panjakana ity, izay fitondram-panjakana misehoseho, miravaka vangy amin'ny voay tsy mivonony, dia io zao dia anaovany oeraoera be indray io toy ny hoe navita zavatra izy, nefa izany lalan'izany taminy tsy lahara-pahamehana. Ary reny anisany atao hoe nitondrany ny fanonganana ny flora valomanana tamin'ny taona 2024. Zao nefa angamany izy vao mahatsapa roa taona sy tapany aty arinany hitondrany sy nazony ny fahefana vao mahatsapa fa aizany lalan'izany ny tena hoe ain'le firenena lalandrahany le toe-karena ahafahana mifamezivezy. Fananam-bahoaka ny lalana miariary raha teo ny tsy fahaiza mitantany ny fitondrana ankehitriny, tsy mikatsaka afaka tsy ny tombontsoany ireo mpiaradia amin'ny mpitondra ankehitriny. Eo ihany koa ny fanovana ny anaran'ny tetikasa efa napetraka ny fitondrana teo aloha, mahavariana nefa ny nanovana izany lalana izany hatramin'ny anarany ho lasa hoe rocade de l'Arivo. Tokony mahay maka lesona izy satria fitondrana mampahory vahoaka, fitondrana nampahatra firenena ny misy amin'izao fotoana izao tsy nahalala hoe inona ny tena mahasoa ny vahoaka fa ny nahasoa azy menakavy sy ny mpiray atoko sy ny mpiara misosy zay no zavatra nataony zao fitondrana zao. Fa ny mampalelo ane dia maninona reo ny tokanana, maninona le toby fiatsona ny taxi borosy eny amin'ny bypass ny tsy tokanana, satria maninona le hoe fisandratana moa nataon'ny fitondrana Rajaonary Mampianina anarany, satria zay le teko hoe fisehosehoana ohatra ny ankizy midongy, ohatra ny ankizy midongy sakafo teo atao hoe za ihany ny tena mahavita dia zao volam-panjakana amina miliara ny lany tao, nefa dia avely ipetraka eo dia nitapenana le soratra. Vantany vao nandray fahefana moa ny fitondrana TGV dia efa hita taratra ny tsy fisian'ny honnêteté intellectuelle. Ohatra iray ny fametrahana vato fototra tamin'ny lalam-pirenena RN5A izay mampifandray an'Ambilobe sy Voemary ny 27 ny volana septambra taona 2024 izay marihana fa efa nametrahany ny fitondrana HVM vato fototra ihany koa ny 19 aogositra 2024. Miariary zany ankehitriny satria hatramin'izao dia mbola tsy miainga ny UEM izay nampanantenana ho an'ny vahoaka malagasy. Fa tao anatin'ity vaovao manaraka ity no hitondrany Njavandriamahefa sy Andra Kotomalala ireo teboka izay nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Firaisana tsikombakomba no azo ilazana ny fomba fiasan'ny fitondrana ankehitriny sy ireo tompona ndraiky mpanjakana tsy mahavany olonana sosialy izay indray ny vahoaka amin'izao ho ny miara-manonja androany. Toa ny orinasa jiramaza efa nahazo fampitandremana avy amin'ny filohan'ny repoblika hatrany. Voasela koa nefa izay no nitokana noho ny fahatapahan-jiro matetika ny mponina teny Andranomena. Raha tsy resaka fotsiny afa-tsy ny resaka jirama isika izay napidina andalambe ny voaka ny Andranomena fakomala. Hoe tsy zakana intsony ty délestage isan'andro makaleo ary mamono ny fiarina ity. Ary efa tena hoe tena mampiteny mona mihitsy. Ankoatran'izay zavatra iresany amin'ny fiarahamonimpirenena amin'ny voambolana tsy takatra saina intsony ny mivoaka eny. Ny amikasika izany jirama zany fa tao anatin'ny roa taona sy tapany izay nampanantenana fa isy panneau solaire isy an'izao isy groupe ovidina ho privatisena na tsy ho atao an'izao nefa misy tsy hita hatramin'izao fa mbola iainana foana ary efa namonona olona teny amin'ny hôpitaly izany hoe fahatapahan-jiro zany fa inona fandraisana ndraikitra tsy misy.
ka rehefa nieritreritsika ho tokony andray andraikitra amin'izany tsy mahavita mandray ny andraikiny dia azagaga raha ohatra ka ilay vahoaka napindrana fahefana raha ilay vahoaka tompony teny farany no andray ny andraikitra amin'ny fotoana mapety azy. Hatramin'izao mbola tsy nahitany teny mihitsy ny filohan'ny repoblika mikasika ilay vaksiny Covidshield izay niteraka horohorontsaina ho an'ny vahoaka tato ho ato. Tsy afa-miala ary tompona andraikitra feno anefa ny fanjakana Ogi Maxime Raileseheno. Tokony mazava ny position ny filohan'ny repoblika makasika amin'ny vaksiny. Raha tsy nafatra izy dia tokony andraikitra amin'izany izy. Raha nafatra izy dia tokony andraikitra amin'izany izy. Tsy afaka miala amin'izany ny filohan'ny repoblika ka anilika any amin'ny gouvernementa frantsay na anilika eo anivon'ny OMS na anilika fa izy no tokony andraikitra voalohany amin'izany satria fonction régalienne zany andraikitra ary vaindondrara ny fisian'ny fanjakana. No izany tsy tokony horebirebena amin'ny raha vaksiny ka namarina tena. Efa miseho amin'ny endrika maro ny tsy fahaiza mitantana ataon'ity fitondrana ity hoy hatrany ny miara-manonja. Voapirofo fa tsy ny homana hitondra firenena ny filoha ankehitriny. Sarotra ny mitondra ho an'ny olona tsy ny homana mitondra fa ny homana kosa haka fahefana. Zavatra anankiroa samihafa ireo ny hoe haka fahefana sy ny hitondra firenena. Mila miomana tsara ny hitondra firenena ary ny maka fahefana kosa dia misy fomba maro be ilay ka anazy. Alaina amin'ny osoka, alaina amina doublon, alaina amin'ny fampiasana vola, alaina fa ny fiatraikany rehefa avy eo dia vakina fotsiny ianao fa tsy ny homana ny tondro reto olona reto. Dia zavatra misy amin'izao fotoana izao dia io hitantsika io hoe manaonao foana tena hoe efa elaela tsika ilay teny anaonao foana ireo dia io izy io fa mipotatsika dia mipotra fanahembotry ny mpikambany antenameran-dolona fa ny efa ny fandaniana ilay tolo-dalàna manova sy mameno ary manafoana ny andininy sasatsasany ao amin'ny lalàna laharana fa 2024 tsipika 2020 mikasika ny PAC na ny pôle anti-corruption. Raha tokony androany alatsinainy fa 2020 ny volana Jona 2020 sy 2020 no tokony fankatoavana io tolo-dalàna io dia nahembotra tamin'ny ora farany indray izany. Ratsaivina isan'ny fanovana hoentina ao anatin'izany tolo-dalàna izany moa ny fanesorana amin'ny PAC ny fahefana afaka mitazona ny fananan'ireo olona ahihina ho mpanao kolikoly na tsy mbola misy didim-pitsarana aza. Eo ihany koa ny mahakasika ny fanenana ny fiampitoam-piasan'ireo mpitsara mpikambana ao anatin'izany rafitra izany. Etsakila moa ny pôle anti-corruption sy ireo ratsa mangaika misana amin'ny ady amin'ny kolikoly dia mana ny fisian'ny fandringan'ny PAC sy ny andraikiny raha vaolany io tolo-dalàna iray io. Fanahembotra ho amin'ny fotoana manaraka ihany koa ny fandiniana ilay tolom-pehikevitra momba ny fanondranana volamena antsokosoko izay natotry ny solombavambahoaka Mohamad Ahmad noho ny tsy eto an-toerana ny tenany raha ny fampitam-baovao voaray tamin'ity androany ity. Dia izay akoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza tonoana ny fandarana Global News izay narahintsika ny vaovao tapatapany maneran-tany ao anatin'io fandarana io. Aorian'izay kosa ny fandarana dinika iarahantsika amin'ny Andriamatoa Julien Andriamorasata izay tsy zoviana amintsika rehetra moa fa ao anatin'ny bureau politika ny antoko tim tenany. Ny oronan-tsary atotry ny fahitalavitry ny MBS ho anao kosa amin'ity alina ity dia mitondra ny lohateny hoe Efamilimanina izay ahitantsika any Gérard Bateleur izany. Ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.